5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mitoetra ny nisy akorotana amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Androany nirohitra ny azo ny fiangonana Foibe ny Jesosy Mamonjy ETC Ankorondrano ireo fampino ivelan'ny fiangonana. Etsika izay fanoherana ny fankalazana ny faha-80 taona ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tsy tokony hisy ny endrika fankalazana araka ny anavoakan'ny adidi-pitsarana raha tsy misy fifanarahana eo amin'ireo fampino rotonta hoy ny mpino ny Jesosy Mamonjy avy amin'ny faritra hafa. Tsy mbola voavaha mandraka androany ny olana amin'ny siampiarina lavanila na ateo aza ireo fivoriana sy fanapa-kevitra samihafa nataon'ny fitondram-panjakana. Tsy mahavaolana ireny raha ny zava-misy ao amin'ny distrikany Antala izay capitale mondiale de Lavanisy no jerena. Zava-doza ny mahazo ny siampiarina ity ankehitriny ary mitombo ny stock eo ampelantanan'ireo atantsa sy mpanangam-bokatra. Anomboka rampitso ny etsika kolontsara antsehatra Tomefikanto izay fankalazana ny 10 taona ny Kolo TVFM sy 10 taona ny kolontsara ihany koa. Ny kolontsara izay isan'ny fandarana voalohany no volavolaina teto anivon'ny Kolo TV. Aika misy ny etsika fankalazana izany izay atao eny amin'ny AFD na ny Alliance Française d'Antananarivo ety Andavamamba izay ampivondronana ireo mpanakanto rehetra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray atao ireny ny fanafiana ny trano fonenana ny ben'ny tanàna ny komina iray ao atsiminy raivohitry la Frantsa Omalial ifoho androany maraina lidina ifotony teny antoerana ny Premier Ministre Frantsay Elisabeth Borne sy ny ministre ny atitany Frantsay. Misokatra amin'izao ny fanadihadiana mikasika ity fikasana amony ny ben'ny tanàna ity ary hanana mafy nandritra izany ny Premier Ministre Frantsay fa tsy amela ary apiatra ny sazy enjana amin'ireo tompona andraikitra ny fanafiana. Ny andindiny izay. Ankafaliana trano tompo-kilasy tompo-vavy no itsianay ny tokantrano amin'izao aliny faharoa Jolay 2024 izao ka manasanao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny ankafatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity mitoetra ny korotana eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Androany nirohitra nakeny amin'ny fiangonana Foibe ny fiangonana Jesosy Mamonjy etsy Ankorondrano avokoa ireo mpino avy amin'ny fiangonana hafa. Etsika izay fanoherana ny fankalazana ny faha-80 taona ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tsy tokony hisy ny endrika fankalazana araka ny navoakan'ny adidi-pitsarana raha tsy misy ny fifanarahana eo amin'ny mpino rotonta raha ny fanazavana ireo mpino teny antoerana androany. Fanadihadiana. Tonga teny amin'ny fiangonana Foibe ny Jesosy Mamonjy teny Ankorondrano indray ireo mpino ivelan'ny fiangonana androany. Etsika izay fanoherana ny fankalazana ny faha-80 taona ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Sy ny fianarantsoa zany zahay vitsivitsy avy aty satria zahay anisany tsy nahazo an'io circulaire anantanterana ny faha-80 taona io. Antony dia tsy napazahona an'io circulaire io Jesosy Mamonjy manera Madagasikara fa zahay vitsivitsy ihany no nahazo an'io. Dia mety hipetraka le fanontaniana hoe fa maninona ary le maro le olona. Ny antony na maromaro an'io olona io dia gratuit nahatongavan'ireo olona reo. Le zana natao zany zay fomba rehetra hahatongavan'le olona ho maro aty amin'ny faritra. Ary presque rehefa mijerina reo fa olo avy any ambany vohitra draiky tsy mahafantatra ny fandehan'ny Jesosy Mamonjy marina fa zay mety hoe andao entina any Antananarivo nareo dia zay ny olona tonga eo amin'izao mahamaro an'io olona io. Dia hoy zahay hoe aleo tompoko mba ajanona le resaka fansorana ity satria zay moa hoe gaga satria lasa tsy le ara-dalàna koa no arovan'le polisy na le hoe le force fa zay manana ny taratasy ara-dalàna lasa tsy avelandreo
hiditra ao am-piangonana fa ilay tsy ara-dalàna no afahandreo zany hoe le tsy ara-dalàna zany no arovandreo zay zany ny teny avy aminay dia hoy izahay hoe fanjakana manao ahoana ary ty fanjakana misy amin'ny tany sy ny firenena aty fa izahay manaraka ny lalàna indray no tsy omena rarina. Sanakatra amin'ny farany Europino avy amin'ny fiangonana a Jesosy Mamonjy ivelan'ny fiangonana Foibe ara ny fanazavana. Tamin'ity taona ity no nanomboka ny fankalazana ny faha-80 taona ny fiangonana Jesosy Mamonjy atetsy Ankorondrano. Isan'ny tarika ny disadisa indray atao amin'ireo sampinto atetsy amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Foibe sy ny Jesosy Mamonjy F ny fanapahan-kevitra amin'ny fankalazana. Antony izany raha iverenana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny filan-kevim-pitantanana miisa 7 eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Vaovao mahakasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy izay atrany tsy mbola milamatra amin'izao ny toedrara amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ary ifandroritana mihitsy aza izany manampitrotraka ihany koa ny fankalazana ny faha-80 taona ny fiangonana izay nataon'ny mpiara-dia ny filohan'ny fiangonana izay apangany mpino avy ao Antsiranana fa ny fanjakana no rangory fototry ny afo amin'ny tsy filaminana misy amin'izao. Fanadihadiana hoentin'ny akolo Antsiranana. Ampangany ny mpino ao agnatin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy aty Antsiranana fa ny fitondram-panjakana no mamboly-korontana ao agnatiny no izy manao mizana tsindrianila ary mampiditra raharaha politika amin'ny ara-pinoana. Ka fanjakana zay no migidy fa tsy zay amin'ny association. Raha ohatra ka misy olo tsy tiandreo, sirisitreandreo gadrany mara fanjakana. Malahelo zay, tegna malahelo zay. Ka raha ty ny raha misy karazana raha mampiady zay ty amonjy zay. Mbola jeune zany tamin'ny Jesosy Mamonjy. Mbola tsy hitako karazana raha karaha ty amin'ny fiangonana. Ny fiangonana zegny fivavahana masina fa tsy dirana politiky. Navy amizao politiky no nanjary nisy. Malahelo zay. Feuille de route nataon'ny fanjakana mahatonga problème jiaby tamin'ny Jesosy Mamonjy. Nisy feuille de route naboaka ny mpino tsy narehandreo. Nataondreo fa niteraka problème jiaby zao io. Ka zay tsy mety tsy d'accord zay amin'ny raha misy amizao fotoagna zao tsy nitsindrigna zay zay aty atao karaha tsy olombelo. Nefa samy malagasy fa zay eto. Mikorotana be tamin'ny Jesosy Mamonjy ary akeo magnaraha forcé fo izy ataony na olo lany tamin'ny fifidianana tsy marigna io tsisy nanontaniany tsisy nangalany hevy. Vola fo rampiasaindreo. Tsy mety raha ataondreo. Fanjakana ndraiky miaro rô. Zay kajy tala tsy manjary mandalo zao ty. Ka zegny avy anay mivola mba tianay regny ny gasy jiaby eran'ny Madagasikara ny raha atao amin'ny Jesosy Mamonjy tsy mety ny fomba fitreatendreo zahay. Zay karaha tsy olombelo. Samy manana zotsika ty samby olombelo fo eto. Maravoravo tanana ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fampiarana ny didy natoa tanteraka ny fankalazana ny taonjobily omaly. Efa nagnano fangatagna zay mba agnemorana io fety io fa tsy voasakana efa vita ny omaly niany mamaragna azy ka maneho alahelonay zay ny fiangonana dia agnatin'ny firenena ary zay reto mba vahoaka eto Madagasikara ka mba miangavy re tompoko atsika mpitondra fanjakana isan'ny tokony mba handray an-tagnana zao raha-piangonana zao. Raha izay ny mahakasika ny olany ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia hivadika amin'ny olany sy ampiarina lavanila kosa indray isika. Tsy mbola vaovao mandraka androany ny olany sy ampiarina lavanila na eo aza ny fivoriana sy ny fanapahan-kevitra samihafa no resiny fitondram-panjakana. Tsy mahavaolana ireny fepetrano no resina ireny raha ny eo amin'ny distrika ny Antalamanokana no hajerena amin'izao. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ary zava-doza ny mazony sy ampiarina lavanila ankehitriny antony mitompo ny stock ny ireo tantsaha sy ireo ampanangom-bokatra. Fanadihadiana hoentin'ny Henri Florian. Manahiatrany ny ampitombo ny tahirina ny stock ny vokatra vanila masaka eo am-pelatanana ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny faritra mpabokatra vanila manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Raha mbola mananiky ny 2 arivo taona ny tahiry tsy misy mpividy raha ny tompanondranana ny tondasy ahiana hiakatra avy roeny noho izany ny vokatra amin'ity taona ity ary itombo betsaka ny tahiry hoy ny somavomboaka ny antala misy ny sosikevitra nomena zero ny fanjakana Foibe afahana mamaha ny volana misy zava-doza zegny ny mahazo ny lavany amin'izao fotoana zao satria efa ho tratra ny surproduction zao tsika amin'ny lavanily satria mbola betsaka ny stocky tegna betsaka ny stock amin'izao fotoana zao hoavaka ny vaovao dia zegny ny tegna mampanahirana atsika amin'izao fotoana zao. Ka amin'izao zegny zay manome sosikevitra ny fanjakana Foibe
efa nkamegna atsika zao aloha mandray fepetratsika tsy mampagnino koa raha tsika mindram-bola jiaby amin'ny banque mondiale igny aloha mindram-bola atsika dia agnavotagna agnanovagna stock zéro ny lavanila dia milasa tampoko miakatra tampoko io mandeha ho azy io satria iny azadigna fô amin'ny faritany misy lavaniny tsy mandeha fa i tonga jusqu'à amitsika jiaby io tsy fandehanan'ny lavaniny satria misirikily mihitsy le vola andavany io satria vola be tsy tokony tsy forona vola miasa amin'ny vanila io dia rehefa tsy misirikyle io dia saheran'olo jiaby igny zegny tiako koragna mikasika lavanille zany tsy tokony idiran'ny fanjakagna ny agrément aloha agny amin'ny fatrasava ohatrany taloha zany fa raha tsiraka igny dia agny ihany manapa-kevitra aloha ny agny napa-kevitra mikasika ny lavanille fa raha agny amin'ny fatrasava zay capitale mondiale de la vanille manapa-keo i miva io olagna io satria agny ny mahafantatry ny ola ankoatra io namafisiny ty somavomboka tiany koa fa mbola maro ny tahirina andramena izay mipetrapotsiny anatoerana amin'izao fotoana izao sy tsy mbola azo amidy ka tokony handray fepetra ny fanjakana mba ahafahany voaka mahazo vola ka hamarotra ireo tahirina andramena ireo nisy fotoagna talohany ohatran'ilo vanille fa agnany maro vokatra anantalahy raha tsy koragna antsika tsy bois de rose bois de rose zegny betsaka stock efa tapaka mikady zao ny bois de rose vola be ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena ahoany apetraka ao foana jusqu'à oviana tokony mbo mandray fepetra koa zegny atsika magnentika ny fanjakagna fo be zay aloha ataovany mpanapa-kevitry alefa stock jiaby rehefa lasa misy vola be mitoboka tampoka amin'ny vahoaka malagasy sy ny tsaraikaraiky mba misirikily koa ny vola be am'izay fotoana zay ampilamindamigny fiainam-bahoaka igny zay mba tiako tenenina kely sy ampiarina maro am'izao fotoana izao no mandalo fahasahiranana tahaka ny vokatra vanilla ity saingy tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra atao ny mpitondra fanjakana lafim-baovao hafa kosa indray manao endrika fanjanahantany amin'izao fotoana ny zava-misy sy ny olana mahakasika ny tany colon eto Madagasikara hoy ny eo anivon'ny sif na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany ny tany colon izay efa misy lalàna ny arahana namolavola saingy mijanona eo anivon'ny gouvernemanta hatrany izany amin'izao fanadihadiana hoentiny Gaëtan Andriatsilavo. Efa nisy ny lalàna ny volavolaina sy noatsaraina mikasika ny tanin'ny voanjo na ny tanin'ny colon eto Madagasikara. Hatramin'izao fotoana, miantona eo anivon'ny gouvernemanta io lalàna io, hoy ny eo anivon'ny sif na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Ny tany colon efa nisy lalàna zany efa nandalo CRDA, ary tena zana hita société civile anisany voanjo ao anatin'ny CRDA nandinika an'ilay texte. Ary le olona teknisianina rehetrarehetra amin'ny ministera samihafa tena nanao amin'ny asa tamin'ny fony tena zay kosa ny zavatra hitako. Dia efa nalefa any amin'ny gouvernement fa mijanona tsy mbola nandalo conseil de gouvernement koa le izy. Za zany mahita hoe mbola misy foana ny influence avy any ivelany. Ireo taranaka colon mbola mi-influencer an'le izy. Ny texte raha ohatra ka nandraisako anjara tao anatin'le débat dia hoe rehefa taorianany enimpolo ka tsy vita titre dia tokony mena ny malagasy zay mipetraka teo par voie na préemption. Zany hoe izy olona mipetraka koa manana droit de préemption dia par voie judiciaire ny azahoana anazy. Maninona kay tsy atao zay zavatra zay, fitondram-panjakana ihany koa io, dia tena mitodika amin'ny fitondram-panjakana zay efa nisy vahaolana ny teknisianina isana ambaratonga efa nandalo CRDA io avant projet de loi io maninona zay raha ohatra jerena. Mbola hita sy miseho atseroa ny endriky ny fanjanahantany fahiny raha ny fanazavana. Any malagasy ve i Madagasikara, hoy izy ireo namendram-panontaniana mikasika izany. Manontany teny zay hoe any Madagasikara ve any malagasy ve Madagasikara raha ohatra izay ny zavatra mitranga satria lalàna mikasika ny tany Madagasikara ary le izy igny amin'ny teny gasy mazava be fanjanahantany. Amin'ny teny frantsay izy mety tsy littéral loatra hoe colonisation fa fanjanahantany hoe le tanitsika nozanahana ary nitondrana anazy ny plaidoyer nataon'ny société civile voaray eo anatin'ny exposé de motif an'io texte io résolution 1514 tamin'ny Nations Unies tamin'ny 1960 izay mitsipaka marindrano ny endriky ny fanjanahantany rehetrarehetra ka ny fanjanahantany ara-baky teny dia ny nangalan'ny voanjo ny tany Madagasikara. Anisan'ny fanitsinan'ny tantara zany satria averina malagasy ny tany dia ho diso ve malagasy raha manao an'izany nefa le izy eo anivon'ny gouvernement dia efa tsy mipasy le zavatra dia manontany teny zay hoe iza ihany ny ankinana n'ity tany ity zany. Raha ny zava-misy ao mampikony nidina teny toerana nanatona ny olona ny zandary ny maraina teo. Antony maro tamin'ireo olona mihoatra ny zato nahazo fampetsona no tsy tonga namaly ny antony izy malasa teo.
tsy aivina hatrany olona mihoatra ny zato ao mampikony no voantso teny amin'ny zandary no ny fitoriana nataon'ny orinasa iray ao an-toerana azy ireo ho nangalatra voly ireo olona ireo izay nahazo retractation amboly ary ny vokatry ny fambolena nataony no nalainy raha ny fitaranana voaray. Tsy ampy ny singa mahavelona ireo karazan-tsakafo vokarina sy fihinan'ny malagasy hoy ny mpandrindra nasionaly ny ONN na ny Office national de nutrition eto Madagasikara antony mahatonga ny tsy fanjary-tsakafo eto amintsika raha ny fanazavany fanadihadiana hoentin'ny Daniela Minorso. Mahatonga ny tsy fanjary-tsakafo eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny mpandrindra nasionaly ny ONN na ny Office national de nutrition Madagasikara ny tsy fampian'ny singa mahavelona amin'ny sakafo fihinana sy vokarin'ny malagasy fa eo ihany koa ny fahaverezany noho ny tsy fahaizana mitahiry sy mikarakara isan'izany ohatra ny ioda izay tsy ampy fahavononantsoa na fortification. Ny fomba fandrahoana ny sakafo koa dia mety ho very koa ilay singa mahavelona teo izao ny resahana hoe ny ioda ny fomba fitehirizana ny ioda sira misy ioda dia mila fitandremana fomba fivarotana azy dia alongany izany hoe le mivarotra sira misy ioda efa vita tany amin'ny famokarana sy fikarakarana lotovana tsoa tamin'ny ioda tany dia le varotana ao anaty gony sy amin'ny kapoaka izany dia tsy fady tsy azo atao mihitsy satria manidina azy dia simba very fotsiny fa tiantoka tanteraka ilay fanovona tsoa tamin'ilay ioda ilaina nefa ilay ioda satria efa voapirofo fa tsy ampy an'izany ioda izany ny akamaroan'ny malagasy zany indrindra ireo zaza ary misy fiantraikany amin'ny fitombon'ny vatana sy ny atidohan'ny zaza ny ioda izay izao dia anisany arak'izay fantaninao izay hoe anisany mahavery ilay singa izany hoe voalaza teo izany ny amin'ny hoe mila afangaro ny sakafo mila karakaraina tsara na fomba fandrahoana sy fitehirizana azy manoloan'izany mifantoka amin'ny fanovonantsoa na fortification lo singa mahavelona ny paikady napetraka isoroana ny tsy fanjary-tsakafo izay misokomiadana eto amintsika ny fanovonantsoa no mentsika toerana eto izany satria mbola misy fikarohana ho atao moa zany atoato tsy tena hoe fikarohana moa zany izy io fa fanadiadiana anadiady ny atao hoe aiza ny vesatra zany tsy fampian'ireo singa mahavelo carence en micronutriments filaza azy afatsika manitsy sy mijery izay azo atsaraina zany amin'ny ady amin'ilay hoe tsy fampian'ireo singa mahavelona ireo tsy fampiany singa mahavelona dia nitarika tena atao hoe fahaverezana lehibe ho an'ny firenena mihitsy raha atao hoe fijery satria moa izy ity andro nasionaly dia tena mitarika atao hoe fahavoazana tsy ho an'ny zaza mbola kely ihany fa rehefa lehibe izy izay mbola hoe mahatsanginy ho afy capital humain izany hoe lay maizy azy ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mivoatra mampandroso ny tenany ankohonany ny fireneny dia zarizary tsy mahatratra ilay fenitra ahafahana mihoatra amin'ny ady amin'ny fahantrana zany. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fihinanana sakafo maro loko ahitana singa samihafa manome hery sy fahasalamana raha ny fanazavana. Hatreto mbola 5 amin'ireo karazan-tsakafo maro loko tokony afangaro azona ireo singa ilaina amin'ny vatana no tratra raha tokony ho valo any izany. Tsy hivana nankalazaina omaly ny androm-pirenena ho an'ny fihinana-tsakafo sy fanjary-tsakafo ny Madagasikara tanjona ny hanamafisana ireo ady maro loko amin'ny tsy fanjary-tsakafo. Ny tsy fanjary-tsakafo izay misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fahafahana mamokatra na raha materialy izany na ara-tsaina. Dia izay lafim-baovao izay tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika misy endrikely ato anatin'ireto dokavarotra ireto aoriana izay no anarahantsika ny tantarany Moromby ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ary ny maresaka iraisam-pirenena. Tahoary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris.
Tavaverina indray eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao isika atomboka rapitso ny hetsika kolotsara antsehatra Tomefikanto izay fankalazana ny fahafolo ny Kolo TV FM sy fahafolo ny kolotsara ihany koa ny fandaharana kolotsara izay isan'ny fandaharana ao voalohany no volavolaina teto amin'ny Kolo TV ka misy ny hetsika fankalazana izany izay atao eo amin'ny AFD na ny Alliance Française d'Antananarivo izay atao etsy Andavamamba ary avondrona amin'izany ireo mpanakanto rehetra ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny hetsika kolotsara antsehatra Tomefikanto ireo tompony andraikitra sy mpanakanto efa ny vahiny tato anatin'ny fandaharana kolotsara teto amin'ny Kolo TV amin'izao. Misy tokoa ny hetsika rehefa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izay amin'izao Tomefikanto kolotsara antsehatra Tomefikanto izay aloha hevitra nampitondraina izy ity arak'izao hitanareo zao dia tena Tomefikanto tokoa satria anezana nampivondronana avokoa ireo mpanakanto rehetra isatsikajiny izay efa ny vahiny tao anatin'ny fandaharana kolotsara ka namaly ny antso dia misy ny fampiratiana varotra anireto sary hosodoko hitanareo ireto dia misy ihany koa fampiratiana varotra na asa tanana sy taozavatra izay hitanareo ao ivelany ao dia misy foana ihany koa moa fandaharam-potoana isan'andro manomboka rapitso izany rapitso alatsinainy fa 3 ny volana Jolay ka hatramin'ny zoma fa 7 ny volana Jolay. Ao amin'ny AFD na ny Alliance Française d'Antananarivo etsy Andavamamba no anaovana ny hetsika fankalazana izay anomboka rapitso kolotsara antsehatra Tomefikanto izay fankalazana ny fahafolo ny Kolo TV FM ary fahafolo ny kolotsara ihany koa. Maro ny zavatra hita mandritra ny hetsika fankalazana raha ny fanazavana. Hetsika rehetra mandritra ny kolotsara antsehatra Tomefikanto dia maimay-pona avokoa natao andrehetra rehetra manomboka rapitso hariva dia misokatra ho andrehetra satria maraina no fanokafana ofisialy izany izay iny moa misy fanasana fa ny hariva dia efa misokatra valandresaka no anomboantsika azy valandresaka irana amin'ny marandrenaldera eo ihany koa ivalo sy natora solonjatova efa sangany daholo ireo olona ireo raha sehatra ny hosodoko no asiana teny sehatra ny famoronana eo ihany koa ny tantara atsangana dia ireo zany mitondra izay valandresaka izay maimay-pona ho andrehetra rehetra. Ny talata dia misy ny atrikasa talata hariva io manomboka amin'ny 2 ora sasany atrikasana sary sy hosodoko izay efa feno moa ny toerana amin'iny ny atrikasan'ny disin'ny mozika mbola azontsika atao foana ihany manantona amin'ny andron'ny talata io na rapitso alatsinainy ary misoratra anarana. Ny alarobia misy atsatonikalo iarana amin'ireo poeta maimay-pona foana ihany ny hetsika lakamisy misy vakidrazana erana amin'ny tarika rabe Jean Miarinarivo mbola asaina sika rehetra ihany zany ary misy dia eny etsefatsefana eny dibe mirindra ho ataontsika mianakavy atsy amin'ny parkina ny AFT atsy dia toy izay sy toy izay misokatra isan'andro foana moa zany ny varotra fampiratiana azo tsy dian-drehetra maimay-pona. Tsy ireo mpanakanto ihany hafa ny olona rehetra no andrasana ho tonga amin'izao hetsika izao sy tsidika ireo tranoheva izay hita eny an-toerana. Vilanandro no niantsona ny Morombe fahiny ary nanana ny tantara manokana nahatonga azy ho Morombe iny toerana iny amin'izao fotoana. I Morombe izay isan'ny toerana mpamokatra kabaro sy nanondrana tany Aostralia sy Angleterre tany. Ny tantara mahakasika ny commune io indray no hoentina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Commune Ambonivohitra renivohitry ny district ao amin'ny ilany avaratra andrefan'ny faritra atsimo andrefana no misy an'i Morombe. Fokotany miisa 7 no hita amin'ny commune Morombe ka ny fokotany 4 eo an-tampon-tanàna ary ny fokotany 5 any amin'ny sisiny. Raha ny tantara, Vilanandro no niantsona azy tany aloha ary nisy tantara nampiova azy io Morombe amin'izao fotoana. Tsy tena hoe morondreka be ny dikany fa nisy olo teto taloha zany namana tamin'ny bazary dia mbe ny anarana ka io mbe io tonga aty le vazavy eny andafy isaky ny sataona mandeha atika izy dia nanana trano teto nataony gardien io dia rehefa tonga vazary amin'ny fotoana elaela tsy tonga dia tonga izy maty mbe kanefa ty vazary ty zany tamin'ny fipetrapetrarana io to dia anatin'ny tokotany io ny ompy dokotra ka mandeha amin'izao misy gardien ty miteny hoe dokotry ty nanakory nagnino ty
nandesiny bakany moro de hainy rangaty io de kay maty io hoe moro zay moro zany kay maty de rehefa tonga le vazaha avy any andafy folo taona teteorina nandeha teto nitadiny be moro mbe ia moro mbe de lasa hoe moro mbe satria motamono dona moro mbe ka vazaha ty mieritseritsy hoe ary andraiky ary zany eritseretanazy ndao jerena any ka nalefindreo moro ndraiky satria fiainana zany amoro nandefa ty mbe eto ty de eo le vazaha farany nomena zany le toerana hoe moro mbe fa vilanandro ny tena anarany taloha tany zay zany natonga le moro mbe. Isan'ireo toerana nahitana serana tambo iraisam-pirenena teto Madagasikara i Morombe fahiny ary ny ainga avy ao no nanondranana kabaro izay vokatra mampiavaka ny faritra ho an'ny Australie sy Angleterre. Morombe tany amin'ny des années 50 et 60 dia toerana zany eto no port international de fanondranana ny grain sec en particulier zany resaka Podicap kabaro zay niainga teto Morombe dia nakany Australie sy Angleterre. Teto nisy compagnie anaky roa teto, compagnie Marseillaise, compagnie Lyonnaise, compagnie français aby izy reo. Dia famokarana kabaro ny tena natao teto ary ny indo-pakistanais no intermédiaire ny andraikitra amin'ny resaka collecte sy ny traitement an'io produit io. Teto nisy magasin ngezabe hitatsika reo, nisy magasin teto fanaovana amin'ny phytosanitaire de fanaovana ny conditionnement. Nisy douane teto, nisy port teto. Tateorina no ny antony maro, isan'izany ny fiovan'ny toetrandro, ny fanimbanan'ny ala, ny ena ny vokatra tao Bamangoky na ny delta de Mangoky izay sompotry ny famokarana kabaro. Teo ihany koa ny fisian'ny mpifaninana tsy ara-dalàna ka nanimba ny tsena tamin'ireo Australiana sy Anglisy. Raha tadiditsika ny tao toliara nisan'izay hoe sopa gris zay. De sopa gris nagnelangela prix hoe tiany prix-nay de ahoana de niadino taria navadika le tokony nalefa tany Australie, navadika nakaty amin'ny sopa gris nakarindray deuxième qualité nalefany. C'était teto amin'ny conditionnement sy le resaka phytosanitaire nisy hoe PC1, PC2, PC3, PC4. Ny PC1 zany spécialisé pour semences zay vita trier, sélectionner. Ny PC2 no mandeha en commercialisation. De ny PC3 zay vente locale zany ny tsena hitatsika isanandro. Io no nalefa nakany de nisy sambo anankiroa anoany amin'ny 500 000 tonnes angambany zay tsy vitsy na eo amin'ny 5 000 tonnes, 500 000 tonnes napody narin'ny Australiana sy ny Angleterre tany anaty ranomasina de tapitra teo ny fifandraisana de very ny sopa gris réunion ndray koa tsy naharaka an'le vokatra taty de lasa nitobaka teny am'izay de nisy am'izay le tovenant tsy nisy tsony triage de lasa tsy nisy tsony zany ny semence sélectionnée. Amin'izao fotoana ny vokatra an-dranomasina no betsaka ao Morombe, miandrika avokoa ny akamaroan'ny mponina ary vitsy ireo misehatra amin'ny fambolena. Antony voalohany mahatonga izany ny fiovan'ny toetrandro izay mety fiantraikany goavana amin'ny famokarana voamaina any an-toerana. Tsy nisy intsony ihany koa raha ny fanazavana, ny fanatsarana ny masomboly ahafana mamokatra araka ny tokony ho izy. Lafim-baovao hafa kosa indray niverina anatanteraka sidina eto Madagasikara indray ny kompania Corsage rehefa niato nandritra ny telo taona ny fampitomboana ny sidina iraisam-pirenena moa no niverena n'ity kompania ity raha ny fanazavana. Maro amin'ireo tompon-tsaina-piaramanidina eto Madagasikara no efa afaka mandray ireo sidina iraisam-pirenena raha ny fanazavany ny minisitry ny fitanterana. Antony hiaina ampitomboana ireo sidina tonga eto Madagasikara sy ampitomboana ireo kompania manatanteraka sidina iraisam-pirenena. Rehefa niato nandritra ny telo taona niverina anao sidina eto Madagasikara indray ny kompania Corsage izay anatanteraka sidina indroa isan-kerinandro raha ny fanazavana. Taka nefa nilazaina teo zany hoe dia anankivalo nisan'ny aéroport zany lasa hoe international dia afaka mandray sidina avy any ivelany zany. Zava-dehibe zay satria anisan'ny hoe aéroport, nisan'ny aéroport eto Afrika zany be indrindra zany amin'ny resaka hoe densité d'aéroports internationaux sy aéroport zany misy atsika aty Madagasikara. De irina zany hoe ny fisian'ireo aéroport internationaux reo mampitombo nisan'ny sidina sy mpizahatany tonga eto Madagasikara. Tia atreto zany raha mahafantatsika ny Air Madagascar Airlines ankehitriny de anankiray ihany anankiroa nisan'ny vol zany de ampitomboana zany mandritra ny fotoanany été zao zany. Dia satria tsika efa isokatra tsy moramora
dia afainganana koa ny lanitra eto Madagasikara dia tsy maintsy jerena hoe inona ny tombosoa afaka azo ny Madagascar Airlines sy ny firenena malagasy amin'ny fanokafana n'io lanitra io zany. Dia zay mahatonga anay hoe prisina zany hoe ny fanantonany Madagascar Airlines sy compagnie aérienne zay ho tonga aty Madagasikara. Dansona napetraky ny ministera ihany koa ankilany nisy fampitomboana ho faharetapitra ireo fampizahantany tonga eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona izay hotratrarina amin'izao fampitomboana ny sidina tonga eto Madagasikara izao. Hatreto fa tsy mbola fantatra mazava ny antony tonga ny compagnie Corsair nampiato ny sidina eto Madagasikara. Miarava tsikelikely amin'izao fotoana nisy kolotsaina sy nisy fomba amam-panao ny ireo foko-bara izay hita any amin'ny ilany atsimo nisy Madagasikara. Ankoatra izany ihany koa fa mirongatra ihany koa fa nisy alatrompy any amin'ny nisy faritra Indy antony nananganana nisy fikambanana iray izay ampifondronana ireo foko-bara miparitaka manerana ny nosy fanadihadiana. Foko iray manana ny fomba amam-panao sy ny kolotsainy manokana ao afovoany atsimon'ny Madagasikara ny foko-bara. Velara-tany midadasika ny misy azy ireo ary saika mifanila bodi-rindrina amin'ny avokoa ireo foko ao amin'ny ilany atsimon'ny Madagasikara toy ny foko betsileo, ny tanosy, ny tandroy, sakalava ny menabe sy ny maro hafa. Ankehitriny miarava tsikelikely izay fomba amam-panao sy kolotsaina mampiavaka ny foko-bara izay noho ny fidiran'ny kolotsaina hafa amin'ny faritra misy azy ireo. Miarava ny kolotsaina satria raha bangoina tsy ho an'ny foko-bara irery satria efa preska efa ny fomba malagasy mihitsy no miharava anisan'izay ny an'ny foko-bara. Raha tsy hiteny afa-tsy ny zavatra hitantsika amin'ny sary eto fotsiny ohatra hoe takona misy olona mirandram-bolo sery ny anarany. Sery io dia artiste traditionnel bara zay maneho ny kolotsaina bara amin'ny alalan'izay resaka endrika ao anatin'ny fanehoana ny vakodrazana sy ny rehetrarehetra zay. Am'izao anefany efa tsy hita tsony, efa tsy misy tsony natao hoe sery. Ny omby efa tsy mipetraka amin'ny hasiny tsony satria ny bara rehefa manao zavatra dia tsy misy zavatra vita raha tsy amin'ny omby. Anefa iomby io viraviraina tsy asiana hasiny dia hambaranay ny maha zava-dehibe fa zavatra tsy tokony ho hangalingalarina fotsiny tsy tokony simbasimbaina fotsiny ny omby satria mahakasika ny kolotsaina ana foko anankiray. Ankoatra izay fampotehany kolotsaina sy fomba amam-panao izay malaza amin'ny alatromby sy ny tsy fandriampahalemana ihany koa ny toerana misy ireo foko-bara. Anisan'ny faritra taraiky raha moharina amin'ny faritra rehetrarehetra satria noho ny fananany bara io satria miompana amin'ny fiompiana omby ny bara ary ny territoire bara no anisany manan-karena indrindra raha amin'ny harena kibon'ny tany ka noho izay harena anagnan'izay no mahatonga n'ilay tsy fandriampahalemana satria betsak'olona ponina avy ivelan'ny faritra no miara-miaina amin'ny foko-bara ao dia ireo no miara-miaina ao dia manitatra zavatra marobe amin'ny filana zany hoe ny raha tsy resaka omby fotsiny tsy ny foko-bara irery no manao an'ilay halatromby am'izao ary tsy mangalatromby mihitsy ny foko-bara fa makaiza moa reo omby angalarinao amin'ny foko-bara reo makaiza oentina makaiza moentina namany dia makany mianavaratra zay tsy midika hoe ny foko avy aty avaratra aty no mangalatromby fa ny foko-bara tsy ahita lalana mandeha mivoaka ny faritra bara mihitsy fa olona hafa no mitaonan'ireo mandeha mivoaka ny faritra bara ka ireo zay zavatra zay no lasa efa manana dimension hafa mihitsy an'ilay resaka omby dia mahatonga n'ilay insécurité ao amin'ny faritra zay tsy midika hoe ny foko-bara no manao an'ilay mampisy an'ilay insécurité ka zay no anisany voizinay ombeny fa tsy zany ny foko-bara tsy mpangalatra tsy dahalo fa foko manana ny mahaizy azy manana ny kolotsaina mahaizy azy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fikambanana Bami na Baramitroky fikambanana mijoro ara-panjakana natokana hanambarana ireo foko-bara miparitaka manerana ny Madagasikara tanjona ny amerenana amin'ny laony ny fomban-drazana sy ny kolotsaina bara eo anivony ny fiarahamonina ary koa ny ampivoarana ny ara-toekarena ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany sy nanomboka ny zoma lasa teo fa ny diaby fanamarihana ny festival Goezy andiany fasivy ao Majanga etsika ara-kolontsaina izay sokajinana ny kolontsaina malagasy any amin'ny tanàna ny Sankalava ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanimpobe ny douane ary ny fampahafantarana ny tantara mahakasika ireo mpanjaka fanadihadiana hoentin'ny Nikolo Mahajanga. Anisany etsika iray hoentina nasongadinana ny herinandro ny kolontsaina atao anatin'ny tany Sakalava ny festival Goezy tamin'ny taona 2024 ity no nanamariana ny andiany fasivy izay natomboka tamin'ny alalan'ny karnaval lehibe namakivaky ny tanàna ny Mahajanga ary nampisehoan'ireo mpilatro sy ny mpandray anjara rehetra ny fomba fitafy sy ny kolontsaina nampiavaka azy ireo tsirairay avy. Androany moa zany no nanomboka ny etsika mandritra ny herinandro ny kolontsaina amin'ny tany Sakalava Goezy zay carnaval moa nanomboantsika anazy. Io carnaval io dia iarahana amin'ireo fikambanana be dia be eto indrindra moa fa fikambanana filongoabe ny Sakalava. Ny Goezy moa zany dia manodidina ny fanompoabe, manodidina ny fotoana ny ikarakarana ny fanompoabe iny zany no manomboka ny Goezy ary mifarana aorian'ny fanompoabe. Zany hoe eto dia ny fombafomban'ireo Sakalava, ny fomba fiakanjony, ny fomba fandihiny, ny fomba fikarakarany sakafo, ny fomba fikarakarany volo, ny tentina, maquillage moa zany no anisany aseho mandritry ny io Goezy io ihany koa moa ahafahantsika mampafantatra ny manodidina tsy indrindra fa ireo mpiray tanàna eto amin'ny Mahajanga moa zany fa ny foko Sakalava dia misy karazany maro samihafa. Amin'ity indray mitoraka ity zao ohatrany dia ampahafantarana ny vahoaka zany iza daholo ireo mpanjaka ny fandimby ka tonga amin'izao fotoana ny fanompoabe amin'ny 3-24 izao. Teo moa nisy mpanjaka ny ilagna zany hoe ny Ambo ato amin'ny district ny Maroambitsy zany hoe district Mitsinjo zany. Ao ihany koa no misy ny Sakalavan'ny Bemazava sy Sakalavan'ny Bemihisatra. Raha ohatra ka tonga amin'ny conférence zay karakarain'ny Goezy amin'ity indray mitoraka ity sika dia afaka ho fantaritsika, ho fantatratsika inona no mahasamihafa an'ireo Sakalava Bemihisatra sy Sakalavan'ny Bemazava zay tsy hita any amin'ny faritra Menabe fa manomboka eto no ahitana azy ka mianavaratra mandrapatonga ny any Nosibe, any Diego zany karazana Sakalava anankiroa zay. Rahoarina amin'ireo festival hafa, inona no mampiavaka ny festival Goezy? Ao anatin'ity mantsy dia saika voalaza ny hoe kolontsaina Sakalava no voizina. Izay no ataontsika hoe priorité anatin'le izy fa ny faniriana dia ny velarany bebe kokoa zany hoe handrafitra mihitsy nilay ataontsika hoe kolontsaina malagasy satria azadino fa ny kolontsaina Sakalava dia singa anankiray ao anatin'ireo atao hoe kolontsaina malagasy ka ho anay manokana ny fisian'ny hetsika toy izao dia zava-dehibe. Ny fitaleava-patry ny kolontsaina sy ny serasera etoboiny miaraka amin'ireo mpandala ny kolontsaina Sakalava otron'ireo mpanompo eo ihany koa ireo mpianatra sy ireo vahoaka maro avy eto Mahajanga sy avy any ivelany no miara-mifaly mandritry ny 10 andro ao anatin'ity festival Goezy andian'ny lamalama izay tanterahina eto amin'ny renivohitra boiny ity. Vaovao avy ao amin'ny district ny Antsirabe faharoa kosa indray Manjaka ny Alatromby ao amin'ny commune mandrafitra ny district ny Antsirabe faharoa izay ahitana ny commune Andranomanelatra sy ny commune Atsotany any Antoerana efa ho isanandro ny Alatromby miseho any Antoerana amin'izao ary mampitarana ny Ponina ary anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Fanajadina.
Anisan'ny mampitarain'ireo mponina atao anatin'ny distrika ny Antsirabe faharoa faritry vakinankaratra ny mahakasika ny alatromby izay mateti-piseho ary mila ho efa isan'andro mihitsy no hitrangana izany. Omby manodidina ny 30 eo no efa lasan'ireo dahalo raha loharanom-bavao azo taty toerana ary ireo tantsaha atao anatin'ny kominina ambanivohitra Tsaotany sy ny kominina Andranomanelatra no tena matetika lasibatra ireo dahalo. Manao antsova amin'ireo tompona andraikitra ambony araka izany ireo mponina atao anatin'ity distrika ity noho ny tsy fandriampahalemana misy atỳ toerana. Tena tiana ho fantatra n'ireo mpitondra fanjakana ireo ambony indrindra fa ny kominina Andranomanelatra sy kominina Tsaotany ity zany dia tena be loatra le alatromby ety amin'ity kominina Tsaotany ity ka miantso anareo tena mba jereo akaiky raha ngahy io be loatra le omby very ety aminay. Tena ila ho isaky ny tsy tena angamba isaky ny herinandro. Tsy tena fotsiny zao ny président Tovala anankitelo. Teny koa ohatra hoe varatra kely ny tao dia efa anakiroa avoaka ny zalany toa dia indray lasa konko. Tena manodidina indray zany dia be loatra ary io zany tena manampy be dia be anay tsara sanatria manko tsisy an'le omby aty aminay dia tena enjana atoa dia mosarendry zay raha ohatra ka zay tena marina na eo Antananarivo na eo Antsirabe satria afa aty aminay Tatsaby ny hoanindreo dia lasa mihinana goudron nefa rano tena marina zay ny tena mba engavinay mpitondra fanjakana zany tsy haiko hoe ahoana ny tena fomba tokony hamfongorana an'ireo dahalo ireo fa tena be loatra le omby lasany ny any amin'ny omby any amin'ny 30 any na 70 ary izy tsy hoe maka izy dia elaela indray izy maka fa ila maka misesy izy. Noho izay fabetsahan'ny omby very tato anatin'ny distrika ny Antsirabe faharoa izay dia mandry tsy lavoloha ireo tantsaha ka voatery tsy maintsy manao fiambenana ireo vatan-dehilahy rehefa alina ny andro satria amin'ny alina no tena anaovan'ireo dahalo ny asa ratsiny raha ny fanazavana trano. Alina zany aloha ny tena kanjalazy fa taloha izy io vonoiny dia alainy fotsiny le nofony dia nitaolana ejanona. Fa amin'izao zany fa voatra indray zalahy dia ataony roahany velona indray dia tsy raha indray ny alainy na roa fa tonga dia 3 4 teo andrano tobaka. Omby tena fara zingeza be anakoroa zany tena ngeza zany ary tena be dia be amin'le olona zany ireo ny ombony ndray alina dia tsy eo miaro tory tena miaro tory zany zay tena fandimbindimby zany miambina zany zay ny tena marina hoe tena aloha eo zay ny tena mety fa tena hoenjana ny azo atsika ny tena marina. Manjaka araka izany alatromby atao anatin'ny distrika ny Antsirabe faharoa faritry vakinankaratra ary ireo tantsaha atao anatin'ny kominina Andranomanelatra sy kominina ambanivohitra Tsaotany no tena lasibatra ireo dahalo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray atao ireny nisy fanafiana nisy trano fonena nisy ben'ny tanàna nisy komuna iray ao atsimon'i Paris izay renivohitry la Frantsa Omalial nidina teny foto nisy androany nisy premier ministre frantsay sy nisy ministre nisy adidanty nambaran'izy ireo fa tsy ekena ny zavatra toy izao ary andraisana fepetra ihany koa ireo amina vandoza fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nisy ny kasamona androany maraina tokony ho tamin'iray ora sasany oran'ny Frantsa ny trano fonenany ben'ny tanàna ny Les Roses, komuna iray ao atsimon'i Paris renivohitry Frantsa. Fiara iray no nalefan'ireo olon-dratsy handory ny trano fonenany ity ben'ny tanàna ity. Vokany naratra teo amin'ny lohaly ny vadiny ben'ny tanàna ka samy nampidirina hopitaly avokoa izy ireo sy ny zanany anankiroa. Simba ihany koa ny varavarana sy ny fitaratra tety ivelany. Tsy tao an-toerana fa mbola nijanona tany amin'ny komuna nandritra io tranga niseho ny ben'ny tanàna ny Les Roses. Vincent Jeanbrun raha nitatry ny manam-pahefana ny toerana. Misokatra amin'izao fotoana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Tsy ahivana, ben'ny tanàna maromaro tao Frantsa izao no niara ny erisetra sy trangan-javatra tahaka izao tato anatin'ny andro vitsy. Dia izay indray tompo-kilasy tompo-vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahanay tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. G Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.